Trangapsala Demoniaca Japici Mentia Fake Problema nolla Sakaravan Era sinilaza wanandemanite uababe Salazione Salzmetzumtungwe Alzmetzmanruse Salazione Salzmetzumtungwe Alzmetzmanruse Vita jole asaloa Nitotramte sosi Katenga la sazanani Tia kweki para sagatale Mangaraka anay Ni paswava nga marube Salazione Salzmetzumtungwe Alzmetzmanruse Salazione Salzmetzumtungwe Alzmetzmanruse Salangite Tungava michipike Chuna firesenge Chimialundafe Chimangavake Pituri filazacha Natera kambahane Gente que fitaya Gente que fitaya Gente que fitaya Miaraba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Tafahoana ndraiky tsika niany sabotsy mafinaritra ty e. Ary mino zao fa ela nandrasanao an'ity fandaharagna ty fa niany anao aregny raha avy amin'ny fanahy masy. Magnano mbola tsara tsika jiaby ambadimbadika agny ary magnasa tsika ampitiavagna ampagnajana mba hagnatogno andeha marindriny télé fa wisy fampianaragna maventy be ndraiky zay ho zaraiko anao niany ty. Ny tegnako pasteur David Rakotonandrasana
zay pasteur avy ato amin'ny fiangonana Jeune Fraisse agny Madagasikara. Mijoro eto Tamatavy ny fibentoeragna etsy Ambolimadinika avy afaran'ny coopérative Transexpress io. Anao zany izy ko andeha Manoro andeha Vatomandry misy garotiera zay ao dia ao no misy ny fibentoeragna ny fiangonantsika Jeune Fraisse. Misokatra isaky ny alatsinainy mandraigny maraim-baovao amin'ny 5 sasany. Talata sy lakamisy mandraigny amin'ny 7 ora misy fagnafahagna na hoe délivrance. Talata sy lakamisy harivariva amin'ny 5 sasany fivoriam-bavaka maventy be. Isaky ny azoma misy fifadian-kanina manomboka amin'ny 7 mandraigny ary ny alahady tontolo andro amin'ny 7 mandraigny fivoriam-bavaka fidirana voalohany ary amin'ny 2 ora sasany fidirana faharoa ny après-midi. Averiko ihany fa Ambolimadinika no misy ny fiangonantsika avy afaran'ny coopérative Transexpress io. Mitsofoka kely eo anao dia fa io izy io azo antoka tsara ny parking, azo antoka tsara ny sécurité ary azo antoka koa fa tsy maintsy mandresy ianao raha tonga ato satria miaraka amin'ny Jesosy atsika jiaby. Agnatin'izay indrindra ry havana dia agnatiny moa antsika zany zao amin'ny fagnatanterahana ny évangélisation zay atao ao an-tampon-tanàgnany Vavatenina. Zay androany moa mamaragna anazy ny any après-midi miala avy eto tsaka zany zao dia fa izy amin'ny 4 no manomboka ny fotoan-dehibe ao an-tampon-tanàgnany Vavatenina amin'ny kianjany jerijery. Io zany fitoriagna filazantsara io sady extension anokafatsika ny fiangonantsika eto an-tampon-tanàgnany Vavatenina. Donc zany manomboka rapitso dia misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fiangonana Jeune Fraisse eto an-tampon-tanàgnany Vavatenina. Zay no ela fa ivavaka atsika ametraka am-pelantagnan'Andriamanitra ny fampianaragna sy ny lesogna fohy zay ho renesinao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha io misaotra anao zay ary mankasitraka raha mbola afaka hitondra ny zao hafatra izao indray. Misaotra fanahy masina amin'ny nanekenao anao ho fitaovagna am-pelantagnanao ampahery sy hitondra fampianaragna ho an'ny vahoaka ny Tamatavy. Ta io ny sofigna mandre sy tranony marary ary aoka tompo mba anao zava-mahagaga anao amin'ireo sofigna mitandregny zaha reo. Miasasady anao fanahy masina amin'ny maso jiaby mizaha amin'ny télé ty aoka andresy izy ary ahita ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eto zany androany antsika dia hiresaka manokana mahakasika ny antsoina hoe destiné. Destiné na raha dika amin'ny teny malagasy dia hoe anjara voatendry. Anjara voatendry na hoe destiné. Ny olombelogno tsiraikiraiky zany dia misy anjara zay efa notendren'Andriamanitra ho anazy. Matoa zany ianao zany misy eto ambony tany lasa olombelogno eto ambony ty tany tia dia anagnan'Andriamanitra programme anao zay. Dikan'izany ny olombelogno tsiraikiraiky misy programmen'Andriamanitra ao anatiny ao. Jerevitsika tsara fa mety misy amintsika indray magnamelo tegna zany pasteur natongavako to ambony tany teto nandaoza ipapako mety zanaka avy tamina fandozagna anao ozonao. Mety zaza azo avy tamin'ny 2e bureau 4e bureau anao ozonao. Fa matoa anao nanjary olombelogno misy tanjon'Andriamanitra aminao io. Misy programmen'Andriamanitra tiany tanterahigny aminao. Tsy nanjary olo teto anao izy koa tsisy raha ilan'Andriamanitra anao. Matoa anao zany mbola lasa olombelogno mbola misy raha ilagnanao. Ka na ino ady atrehinao niany ty anao mitandregny zaha io, anao mijery an'ity onjam-peo ty. Na ino olagna misy amin'ny fiainanao tsarovy fa anagnan'Andriamanitra programme maventy be anao io. Anagnan'Andriamanitra fikasagna anao io. Zany hoe misy programme tiany tompo tanterahy dia anao no nasaigny tonga eto. Fa ny olagna ry havana mahatonga atsika tsy tonga amin'ny antsoina hoe anjara voatendry. Mahatonga atsika tsy tonga amin'ny antsoina hoe destiné dia satria tsy manompo an'Andriamanitra atsika. Variagna amina raha hafa atsika. Variagna amina fianara. Variagna amina fahaizagna amam-panao. Variagna amina resaka zavatra fantatra. Fa tsy te hivavaka amin'ny Zagnahary. Tsarovy fa tsy lasa olombelogno ny olombelogno koa tsy nisy Zagnahary nagnamboatra azy. Ary zay no mahatonga anay asain'Andriamanitra mitory filazantsara karahan'izao mba hitory aminao, mba handraisanao an'i Jesosy Kristy, mba hahatonga anao ho lasa olombavao ary apartiran'izany ho fantanao amin'izay ny anjara voatendry ho anao. Tsisy olo tsy manana anjara voatendry fa misy raha manakagna izy io matetiky zay ny olona. Ary ho velobelariko aminao eto moa niany ary ampahireziko anao fa misy programmen'Andriamanitra aminao io. Misy tantarana tovolahy anankiray tagnaty baiboly tao antsoina hoe Jefta.
io Jefta io a dia zanaka makorily, mpivarotegna, zanaka vehivavy-janga. Nefa revagna de lasa lehilahy mahery na hoe vaillant héros. Olo lasa gidragidra be ny gagagna teto amin'ny tany mamony. Hitantsika zany fa tsy avy amin'le fomba natongavanao teto ny problème. Mila ovanao kely ny saigninao. Satria io za mety misy zaza mitandregny za, mety misy lehilahy mitandregny za hoe zanaka avy tamina 4e bureau. De ozinao hoe farany glacin'olo za pasteur. Mbola milanao Andriamanitra. Matonao nanjary olo karaha io, misy programen'Andriamanitra zany ambadika ao. Tanigneso tsara le fampianara. De nisy koa tagnaty baiboly tao lehilahy raiky antsoina hoe Solomon. Zanaky Davida tamin'ny Batseba. Batseba zay fantatsika fa vadiny Oria. Commandant miaramila tamin'izany fotoana zany. Miaramila tamin'ny fitondragnan'i Davida. Fa nivoniny Davida io commandant io mba niarahany tamin'ny vadiny i commandant io, de izy avy teo niteraka tamin'ny viavy antsoina hoe Batseba io, de Solomon ny agnaran'le zaza. Voalaza nefa fa i Solomon io agnisan'olo farany endry na nimpagnahy na azon'ny raha teto ambony tany. De revo tsara fa na de avy tamin'ny raha tsy nilamy, tsy hoe za sagnatria magnome point zay olo magnano raha tsy manjary, fa te hagnome courage, te hampitraka ny moralinao za hoe mbola misy antenaina ny mombanao. Eto ry avagna agnatin'izay indrindra antsika iresaka le hoe destiné. Tsy misy olo afaka ny ho tonga ny amin'ny anjara voatendry raha tsy nisy olona mbô nagnampy anazy ho tonga amin'izany zavatra zany. Anao zany tsy tonga amin'ny anjara voatendry ho anao mihitsy raha tsy nisy lehilahy, nisy vehivavy, mety nisy patron, mety nisy vazaha, mety nisy zaza kely nagnampy anao ho tonga amin'izany anjara voatendry zany. Ary ty fandaragna zay ataontsika eto amin'ny TV Plus ty moa dia agnisan'ny fomba anankiray ndesiko agnampiagna antsika vahoaka malagasy ho tonga amin'izany antsoina hoe anjara voatendry zany. Eo indrindra revagna zay le hoe destiny helper, amin'ny teny anglisy destiny helper, na hoe manampy ho amin'ny anjara voatendry. Ny olona rehetra napetraka Andriamanitra ety ambony tany de fa managna anjara voatendry ho anazy. Tsy tonga ho azy any amin'ny anjara voatendry nefa tsika fa mila olona anao anampy anao mba tongavanao agny. Ao amin'ny baiboly zao raha mamaky anao amin'ny Amosa 7, livre d'Amos 7 andininy fahadimy, de ozy hoe Andriamanitra mamindraha fo amiko izy, amin'ny alalan'iza no itsanganan'ny Jakoba fa kely loatra izy. Amin'ny alalan'iza no itsanganan'ny Jakoba fa kely loatra izy. Io Jakoba lazaigny fa kely loatra io nefa revagna, io no lasa nitondra le agnarana hoe Israel. Avy taminazy no nivoaka le 12 tribus d'Israël. Tamin'ny Jakoba zay nindesigna ambavaka teto hoe amin'ny alalan'i Jehova eky mbô tafavoaka n'ity zazy ty. Maro amintsika mitandregny anahy zao mety mamoy fo mihitsy ianao mbô i Jehova eky agnampy anahy. Za ty ve mbola ho tafavoaka ihany, za ty ve mbola ho zao ihany. Amin'ny alalan'iza izy no itsanganan'i Jakoba, fa kely izy. Amin'ny baiboly teny anglisy zany raha vakinao de mazava tsara mihitsy hoe by whom shall Jacob arise for he is small. By whom shall Jacob arise but for he is small. Amin'ny alalan'iza no itsanganany fa kely izy. Nendray anao mijery anahy io mety tsy anasa. Nendray anao mijery anahy io tsy manambady, sahiragna mba hiteraka, ozy anao hoe moezeky ny afarako. Dikan'izany, raha mahatsapy anao fa kely, tokony hitsangana amin'ny alalan'i Jehova zany ianao, mba efa nidininao ve zany. Satria ho za teo raha tsisy olo mba magnampy anao amin'ny fiaina, raha tsy misy olo mba nitarika anao amin'ny fiaina, anao tsy ho lasa lavitra. Raha mahatsapa anao fa kely, raha mahatsapa anao fa tsinitsininy, raha mahatsapa anao fa tsisy ilagnanao, aza mijanona amin'izany hoe tsisy ilagnanao zany, aza mijanona amin'izany hoe kely zany, fa ndana mba mandinika mametra fanontaniana hoe amin'ny alalan'iza ary no mba hitsangananao. Tsy haiko ianao fa na za hitanao io zao mbola mahita hoe tsy ampy le zavatra anagnako, satria mieritreritra mandrakariva za hoe amin'ny alalan'i Jehova no hitsanganako. Anao zao mitandregny anahy de ozinao managna hevitra pasteur, mahita raha koragna ny pasteur, fa za manokana personnellement ary agnatren'Andriamanitra teneniko zany, mbola mahita za hoe mbola kely za. Za kitanao agnisan'ny mbola mametraka fagnontaniana hoe mba amin'ny alalan'iza no hitsanganako. Zany fagnontaniana zany ndray tsy mba apetraka atsika, fa de faly ny magnameloka ny fiainantsika fogna atsika. Faly ny miteny zavatra negativa fogna atsika. Vô vetivety za mba namaky boky nampanompon'Andriamanitra zay, sendra mba nitsiriky tamina la fenêtre ho ny mpanan-karena raiky. Olo farany manambola izy io. Izy mitsiriky amin'ny la fenêtre magnany,
nahita olo sahira, olo mahantra, nitsimpony raha tamin'ny poubelinazy. De ino raha nivolagnin'le mpanan-karena? Misaotra anao zazagnahary fa tsy nataonao mahantra. De le mahantra ndraiky, izy ampitsiponagna zordira eo, nisy olo mahaola ndraiky mibolaka be sady tokakaky mandalo amin'ny lalagna igny. De ozy inga mahantra io, misaotra anao zazagnahary fa tsy nataonao olo mahaola zaho. Fa mbô erany mahantra fô. De le olo mahaola ndraiky koa zany, izy mbola mibolaka be mandindika eo, igny misy ambulance mandeha mafy be, wow, eraka tanàna mitondra olo marary zay efa mitologna amin'ny fahafatesa. De ozy l'olo mahaola hoe misaotra anazy zazagnahary fô, tsy nataonao marary fondro karaha igny fa erany hola fogna azoko. De i olo marary ndraiky koa avy takeo, izy tonga ta l'hôpitaly, mahita le olo batibategna alefa agnaty morgue. Izy ka ahidika agnaty morgue. De ozy le olo marary, misaotra anao zazagnahary fô mbô nataonao heriny aretigny fogna nafy mbola tsy faty. Hitanao, ny olo maty ihany no tsy afaka misaotra an'Andriamanitra. Ny olo maty ihany no tsy misy antenena intsony ny fiainany. Fa anao izy koa mbola velogno, mbola misy azo koragniny zala aminao indrindra anao mbola matanjaka, indrindra anao mbola mavita mitady vôla, anao mbola mahita masonao. Dikan'izany, fagnontaniana mba apetraho amin'ny alalan'iza no mba hitsangananao. Ka eo indrindra revagna, i Jakoba efa maty, fa anjaranao zao. Teto moa Jakoba nalaintsika fagnontaniana, fagnoharana amin'ny Amosa 7:5 hoe amin'ny alalan'iza ozy nitsanganan'i Jakoba fa kely loatra izy. Eo zany revagna, enao raha vao diso ngeza loatra anao, de remaka antsika hipoerapoera antsika. Tsy mba te hagnontanittany raha amin'olo. Indrindra ohatra zao maheno fandarana tsara be karahan'izao amin'ny télé, tsy tia tandregny, tsy tia andany lera, tsy mba te hifaneraserana amin'iza na amin'iza satria mihevitra izy fa ngeza. Raha vao anao mahita ny tegnanao fa ngeza loatra, de miomana fa tsy ho hisy olo afaka nandeha hagnampy anao intsony mihitsy amin'ny fiainana. Fagnoharana matetika resahako zany, anao izy koa te hihinagna rano, mila ataonao ambony tavoahangy misy rano igny. Mila ataonao ambony no vavanao i vera misy rano igny, fa tsy atao ambany karaha placen'ny micro ty. Mila atao ambony le vera, dikan'izay zany raha tsy mbola misy olo considérenao amin'ny fiainana, raha tsy mbola misy olo ekenao mba ho tandrignesana amin'ny fiainana, possible tsy hisy olo afaka hagnampy anao. Dikan'izany mila mba mifanena am'le olona afaka ny hagnampy anao. Eo randriavagna mazava-dehibe ny relation. Relation nefa tsy azo raha tsy manetry tena antsika. Relation tsy hita raha tsy maneky iondrika antsika. Relation tsy hita raha tsy manetry ny tegnanao mihitsy anao mba hikoragna amin'olo. Ary zany roany amin'ny mampanompo Andriamanitra anahy, tsofoko rano anao hifanena am'zay olona tadiavinao sady afaka ny hagnampy anao amin'ny agnaran'i Jesosy. Atsika rehetra angamba samy mahalala ny tantaran'i Jakoba. Jakoba io le rahalahin'i Esau, zareo le niady tsodrano, niady fizokiny. Samy mahalala ny tantaran'i Jakoba atsika fa tsy tokony ho izy no nitsofogna rano, fa i Esau no tokony nitsofogna rano. Saingy nisy naharegny le programa. Babany zany vao nikoragna anah rô Esau rô, mangala hanimpina hoe, fa za ia maraigny tsodrano anah. Regniny mamany raha hitambadiky ta. Regniny Jakoba. De farany tonga tamin'i Jakoba le tatitry. Ary zao le izy, tsy iza le olo naharegny azy io fa i Rebeka, mamany Jakoba, mamany Esau. Tiako no milaza aminao fa misy olo lagny maheno zay tsy heninao. Possible zany misy offre d'emploi agny amintsika miteny ake io, regnin'olo fa tsy regninao. Possible agny mety misy place amin'ny toeram-piasagna tsara be agny, fantan'olo fa tsy fantanao. Eo zany anao raha vao anao zay olo miavognavo, raha vao anao zay olo tsy mba manetry tena mba andeha hitandregny raha, de ho sahiragna edy anao amin'izany Fa mila zany antsika riavana mba manetry tena, manangana antsona hoe relation, mitady hoe izôvy ny olo afaka mba hagnampy antsika amin'ny fiainana. Zany fogna koa matetiky mahatonga ny leader politique, leader agnatin'ny entreprise tsy mampandroso firenena, tsy mampandroso ny entreprise sy ny fiarahamonina misy atsika de satria miseho mahavita azy daholo ny olo tsiraikiraiky. Tsy te hitady relation. Ary ho an'ny mpanao politika moa de tokony ho fantarigny tsara zay zavatra raha hitondra firenena anao, mila mahafehy tsara ny antsoina hoe relation internationale. Satria ny firenenao tsy vitanao mandroso rery zany fa mitaky fiaraha-miasa, mila mahita olona afaka ny hanampy anao. Madagasikara zao tsy mandroso tsika, Madagasikara zao tsika tsy mahantra sy namany, fa fagnontaniana mba tokony apetraka en tant que citoyen malagasy amin'ny alalan'iza ny tokony hitsanganan'ny Madagasikara.
ataontsika agnatin'ny farango-sosonina zany fa hotoizantsika ny leso. Tsy afaky no lehibe anao raha tsy mba misy olo magnampy anao quelque part. Io mety amin'ny alalana information anankiray fotsiny de fa ampy amadigna ny tantaram-piainanao. Misy zao olona agny maheno zay tsy henonao, misy olona agny mahafantatra zay tsy fantanao, ary tiako koa milaza aminao fa misy olona agny mahay raha noho ianao. Mety tsy nianatra noho ianao izy fa mahay raha noho ianao. Ça existe amin'ny fiainana. Ka tsy afaky no lehibe Jakoba fa tsy maintsy nila ny Rebeka izy. Ary raha tegna mamaky an'io tantara ianao de hita fa nisacré-ny fiainany mihitsy Rebeka. Hoe satria Jakoba zany rehefa nasain'ny Rebeka ataovy zao rao mama ozy gahy, zaho koa voniny baba de karakory. De ozy Rebeka hoe raha sendraka fantatry babanao raha anotsika ty de aleo ny ozogna ozy ho anahy fa ny fitahigna ho anao. Sacré-ny fiainany mihitsy zany izy. Ka tsofoko rano ianao ifanena am'izay karazan'olona Rebeka zay. I Rebeka io mety vazaha io. I Rebeka io mety iseho amina endrika entreprise. I Rebeka io mety iseho amin'ny endrika toeram-piasagna sy ny sisa sy ny sisa. Amin'ny alalan'iza no iarenan'ny Jakoba. Ny valiny dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny Rebeka. Anao io zany misy Rebeka anao quelque part agny. Misy olo agny zay mila ifanenanao. Fa nendray tsika tsy te hifanena amin'ny olona io. Nendray tsy rarahitsika io olona io. Amin'ny fiainana nefa riavana de zany mihitsy. Ohatra zao na de sahala aminay mpanompon'Andriamanitra eto samby mpanompon'Andriamanitra zay, Zagnahary raiky mampiasa anay. Fa samby amin'ny fanomezam-pahasoavana zay napetrik'Andriamanitra agnatiny ao. Karaha i ratsan-tagnananao io. Ny ratsan-tagnananao de anao ihany. Fa misy amizio ankinkely, misy ankibe, misy fanondro. Dikan'izany, raha andeha hitady anao zany zao mpanjaitra kiraro, tsy amin'olo magnano gâteau anao mandeha. Na de samy mpagnano asa tagnanareo fa ny mpanjaitra kiraro misy agnarana zay agnantsovana ananjy hoe cordonnier. Fa raha hitady gâteau anao de agny pâtissier anao mandeha. Samy mpiasa tagnanareo fa samby amin'ny spécialitény. De ohatr'izany koa amin'ny fiaina, mety misy olo mitovy fa tsy voatery hitovy ny zavatra anagnana agnaty ao, tsy voatery hitovy ny fahalalagna mipetraka. Ary zay olana amintsika kristianina, olana amintsika vahoaka malagasy, atsika tsy te hitandregny ny hafa fa milaza fa efa mafoaka daholo, milaza fa efa mahay raha daholo. Anatra tsotsotra zany ary ateriko aminao eto le leçon de anjaranao manambotra azy. Tonga am'le metimety aminao moa de areso, kofa le tsy metimety aminao aza resigny. Fa za fogna azy vignira, fa za eto ara mbo fa mandany lera aminao, za eto mandany vola izara fahalalagna aminao, dikan'izany tokony vonony anao andray zavatra. Tsy afaky no lehibe ho Jakoba fa tsy maintsy nila ny Rebeka izy. Ka eto zany, ka na managna ositra goava, misy boka antsika hoe mivavaka, za efa nahazo ositra tary, za efa nosorany riano, za efa mpanompon'Andriamanitra, na de managna ositra goavagna renao, de ataoko hoe tagny andafy mihitsy ianao no nisora, na de managna diplôma koa zay ianao, na de misy olona koa zany tsodrano anao, ka raha tsy misy olona magnampy anao ho agny amin'ny anjara voatendry de miomana fa tsy maintsy misy karazana souffrance fogna mahazo anao amin'ny fiainana. Ka eto za amin'ny mampanompon'Andriamanitra de mitsodrano anao za mba hifanena amin'ny Rebeka anao io nenao amin'ny anaran'i Jesosy. Jakoba nge riavagna raha dininao de efa nahazo tsodrano avy tagny ankibon-dreniny hoe ho lehibe noho ny zokiny. Nefa tsy maintsy nila nanampy anazy Rebeka. Tsy maintsy nitady olo izy mba hagnampy azy, mba tongavany tamin'izany tanjona zany. Misy amintsika reo ndraindray mihevitra fa tsy mila ninina tsony, tsy mila nizaniza tsony, za efa ampy anahy ositra agnatiko ato, efa ampy anahy fahalalagna anagnako ato. Nefa tsarovy fa na Zagnahary na Jesosy Kristy tsy afaka tonga teto ambony tany raha tsy nila olo. Iza? Maria. Nagnampy an'i Jesosy Maria mba ahafahan'i Jesosy hitondra famonjegna teto am'izao tontolo zao. Tonga tagnaty kibon'i Maria koa izy, tsy maintsy nila ny tsy maintsy nila olo koa i Maria mba nampietsika an'i Jesosy tagnaty kibony. De ity ny tegna gravy. Nanomboka ny ministère mpanompoana Jesosy teto ambony tany. Fa gidragidra be, niady mafy be izy. Zao tontolo zao no voatendry andeha ho babony. Fa tsisy afa-tsy olo 12, io le hoe le 12 apôtres. Reo ihany mba voavoron'i Jesosy. Nagnano miracle tamoron-dranomasy. Feno laoko ny laka, fa tsisy olo resy lahatra fa tsy petera reriky.
nandeha tagny amin'ny hôpitaly tsisy olo resy lahatra fa tsy lioka, nandeha tagny amin'ny contribution tsisy olo resy lahatra fa tsy matio, de farany ingany foko ambo agnanako reky farany raha ty ozy, de farany izy tonga saigny ozy andraso zao ozy andeha hitady olo, de tsy izy fa i John mpanao batisa. Tanao zany fa fiainanao io tsy afaka misaraka amina olo, zay na tonga atsika olo aloha no nametrahagna atsika tagnaty kibo tao, donc zany tsy afaka misaraka amina olo ny fiainatsika. Raha tsy misy olo ifaneraseranao, raha tsy misy olo magnatoro anao ny tokony ataonao, tsy possible anao tonga amin'ny anjara voatendry. Rehefa nifanena tamin'ny John amizay izy, ino ozy nao ny zava-nisy? I John io mihitsy no niteny hoe io John le zanak'Ondron'Andriamanitra zay manesitra ny fahotany zao tontolo zao. Talohan'iny efa riavagna tsisy olo managnaja ny Jesosy zany, tsisy olo niteny mihitsy hoe Jesosy Kristy zany zanak'Ondron'Andriamanitra. Pizô fagnatsovan-jareo ile ty, ile bandy zany mba agnatsovan-jareo akory le bandy ahoana le te zany mba fagnatsovan'olo azy. Vakio baiboly fa zany zava-misy ao, tsy le ty va ozy re zanaky John, tsy le bandy io ve? Fa rehefa nifanena tamin'ny John izy, i John no sacré ny réputation ary nagnazava mazava tsara hoe i olo hitanare avy io le zanak'Ondron'Andriamanitra zay manesitra ny fahotany zao tontolo zao. Tanao zany fa tsy maintsy nilan'ny John Jesosy Kristy zay vao fantatr'olo. De karaha maraigny niry avagna zavatra nahagaga, nisy zalohatra mpianatry John mihitsy nandeha nagnampanga tamin'ny John, maître Jean-Baptiste, maître Jean-Baptiste, i olo nivolagninao nomaly igny hoe zanak'Ondron'Andriamanitra manesitra fahotany zao tontolo zao, indro ozy nga magnaraka ananjy daholo olo jiaby amin'ny tanàgna to. Tanao tamin'ny alalan'olo. Dikan'izany tsy afaky ny lehibe anao na i Jesosy zay zagnahary ambony raha jiaby ara nilan'ny John izy zay vao natongavany tamin'le destineny. Anao ndraiky nefany milaza fa efa navita tamin'ny université za fa managna mémoire, fa navita mémoire, za fa nazo maîtriser, de tsy ty tandregny olo. Za milaza amitsika voaka ny Tamatavy fa ity fandaragna ataotsika isaky ny asabotsy ty ilayntsika jiaby, na olo nianatra na olo tsy nianatra, mila raha magnanjaigny mbo tandrignesa. Tsy raha baligny fogna tandrinesantsika amin'ny télé tiky eto, tsy raha hoe courambe à gauche à droite fogna, fa raha magnanjaigny mbo ilainao mba hahatonga anao tafavoaka amin'ny fiaina. Tsetratritra tsy atra zay riavagna fa za moa zany anjarako le manetetry karanjaigny magnatoro fa azo vigniragna ao zao fô mahitsitsy zay raha koraniko ndraikindraiky fizy ndraiky mary. Ke eto amin'ny TV Plus zany atsika isaky ny asabotsy antoandro karan'izao am'ray, de misy rediffusion izy arivariva aky, de entaniko atsika voaka ny Tamatavy, entaniko atsika zay mitandregny za eto mba ho tonga ivavaka ato amin'ny fiangonagna Jona Fresa. Amaraigny zao atsika ake io maresaka koa maraigny ny instrument raitra de raitra, ary ny mpihira lasite moa zany efa zadra raha ampy tsara ny sonorisation ary maresaka tsara izy koa iza raha maresaka anao tonga avy am'ziona, te iza fampianaragna anao tonga avy am'ziona, te ahita herin'Andriamanitra, te hita zany hoe Jesosy mbola miasa jusky niany zany tonga avy ato am'ziona. Ary mba inviteko manokana atsika zay managna problème maraigny, eny fa na de tsy managna problème mara, hisy vavaka spécial ataoko raha pitso maraina, de tohizatsika le izy raha riva amy ro sasany. Mandraigny io zany fotoam-bavaka amin'ny 6 ora maraina, de ny après-midi amin'ny rora sasany. Ambolo madiniky le toerana. Nare misy kariny mbola misy magnondefa message raiky, aiza pasteur nare mivavaka? Efa zavaiko aketo le izy hoe ambolo madiniky avy afarany coopérative Trans Express. Izy koa anao andeha Vatomandry Mahanoro, io misy hoe Trans Express, gare routière izy io. De io misy plaque maventy be hoe Jona Fresa. De ao le fiangonatsika. Isaky ny alady maraina amin'ny 7 ora ary ny alady après-midi manomboka amin'ny rora sasany. Managna fivoriam-bavaka atsika sy ny talata sy lakamisy ariva amin'ny 10 ora sasany mirava amin'ny 7 ora. Azo antoka za teo ny sécurité, azo antoka ny resaka parking, fa anjaranao sisa tongava fa tsy misy vidim-pidirana ao, tsy mialon-jafy atsika, tsy magnavakavaka antoko-ponona atsika fa vognandray na iza anao tonga ivavaka ato Jona. Zavatra anankiray tsy ndriko mafy eto koa ho antsika voaka ny Tamatavy zay mbola agnatin'ny tokantragno maso. Misy offre ngeza be ataon'ny fiangonagna Jona Fresagna ny amin'ny fikarakaragna mariage iresa. Izy moa ndray halan'olo le mariage miara-mizotra izy tsy miara-mizotra zany fô iresa. Ary agnatin'izy koa sao de anao mieritreritra zany mariagen'olo sahira. Tsy mariagen'olo sahira. Satria aomby maro be vonigny agnatin'izy koa. Fa ataonay mamona omby misy folo indesigna miagna atao sakafo hoanina mariage. Iantohagna entrée, iantohagna dessert, iantohagna hatramy résistance jiaby, iantohagna hatramy gâteau. Aiza koa anao fahita mariagen'olo sahiragna atao magnanjainy. Maimaim-pôna. Zavatra iantohanao de vadinao. De lasety sy koera inana.
dia avy akeo mitondra latabatra nare pitripitrahana satria tsy ampy izy koa ohatra latabatra antsika koa vitsy dia vitsy. Ka magnentagna ry havana iantohan'ny fiangonana ny droit payegna agny amin'ny commune, iantohan'ny fiangonana ny sakafo. Fa ny zavatra iantohanao peratra andeha ataonao amin'ny vadinao, akanjo andeha ataony. Ny zavatra iantohanao dossier fenonao, dossier ilaigna amin'izany dia ny certificat de résidence, copie-na tirahana ary ny certificat de célibat, dia avy eo photocopie-na karapanondro ho ana lehilahy sy vehivavy zay ataonao vavolombelona, photocopie-na karapanondro. Ka ny daty agnatanterahana ny fotoana io dia amin'ny 23 décembre ho avy zao. Efa tsy ho ela dikan'izany atero malakilaky dossier. Na mpivavaka amin'ny ziona anao na tsy mpivavaka amin'ny ziona, afaka magnatitra dossier, afaka masinigny ny tokantragnonao. Io zany marihina, mbola averimberiko foagna matetiky fa tsy misy ambadika politika. Tsisy olo manohagna anay zany amin'io. Io tsy resaka propagande sao dia misy mandegna ndraiky ambadika agny zah nagnasa nanjigny ny vola. Azo magnanjany nafaka baroky e. Ke zay ry havagna no koragna azontsika natao teto. Ka ho anao zay mitandregny eto niany izy koa ohatra anao marary na managna problème, atondro amin'ny télé ty tagnanao fivavaka ho anao zah. Amin'ny agnaran'i Jesosy Kristy no itsofako rano ny vahoaka ny Tamatavy. Itsofako rano ny vahoaka malagasy nizaniza mandrea na mijery an'izao télé zao, manonona fandresena goavana ho anao zah. Resy ny impossible, rava ny asan'ny démonia, tapatapaka news na risitragna amin'ny aretinao ianao. Manonona zao fahitampity, famatsigna ara-bola, ary tsofoko rano isy mpampiasa iantso anao iasa mba hahatonga anao mpandresy voninahitra Andriamanitra. Tsika sendrasendra nandrenesanao ny télé ty, fa Andriamanitra mikasika anao zao. Raiso ny ositra, raiso ny fagagana, ahafahan'ny fiainanao iova. Afaka minitra vitsy ahita fagagana anao, afaka minitra vitsy ijoro vavolombelona anao ny amin'ny fagagan'Andriamanitra sy ny fitahiny fanahy masina. Mandehana amin'izao herinao zao fa Andriamanitra momba anao. Ny tegnako pasteur David Rakotonandrasana dia faly mandray antsika rehetra, tongava mba mitsidika ny fiangonantsika ato ziona, lahady maraina rapitso amin'ny 7 ora, après midi amin'ny rora sasany, manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Sakira si fankalazar no entiko mbo anulurako tay na dikily azany fahitanganay ny tompo mahitany tsara to anaty ko hirahira si fankalazar no entiko eto anatrihanao zay magnako tiao idofoko anao raisontagnandro Faza o volume, te falanção que a baraka quieto. Efa, faza o volume, te falam que o afa baraka quieto. Ayo, se quer samba che. Ayo.
samy managna ny antokosiny atongavany aketo tsy voatery mitovy io oui fa zavatra important zagnahary tsy magnano foa ny anjara efa tonga aminao